La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Nitoy androany ny fametrahana fotodrafitrasa ao amin'ireny vohitra ivakinankaratra iarahana amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Isany amin'izany ny logements sociaux, ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina, eo ihany koa ny ekara atao manara-penitra ao miara-masoandro vato fotsy. Atomboka ihany koa ny tetikasa titre vert ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana. Efa manakaiky ny 200 ny isan'ny olona lavo ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Androany ny ampy telo indray ny olona matin'ny Covid-19 ary 590 ny tranga vaovao. Afaka manatanteraka ny fanadina-panjakana CEPE ireo mpiadana tavela any amin'ny faritra araka ny nambarany tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fanomanana rehetra makasika izay fanadina-panjakana izay. Lehilahy roa no namony ainy ary vehivavy iray no naratra mafy vokatry ny fianjeran'ny tamboho iray tao Tomasina nandritra ny aitrano nisy tao Ambolo-Madinika. Teo ampitazanana trano maina no tranga ity loza ity ny maraina teo. Maresaka iraisam-pirenena dia taorian'ny La Frantsa nandray fanapa-kevitra amin'ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny Covid-19 i Allemagne. Fanapa-kevitra izay tsipahany vahoaka tao Berlin ka antony nanaovan'izy ireo fitinana an-dalambe. Ary avy hatrany ny andindininy makasika ireo. Ny arabatra ny tomboky lasy sy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny antsipriany hatramin'ny farany. Anoka fanahy izany nitoy androany ny fametrahana vato fototra tafiditra anatin'ny fanohizana ny tetikasa pampandrosoana ao amin'ireny vohitra vakinankaratra iarahana amin'ny filohan'ny Repoblika. Isan'izany ny logements sociaux manara-penitra ao vato fotsy, ny trano be ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ekara atao manara-penitra izay hitondra ny anarana Notre Dame de Lourdes ao miara-mandroso vato fotsy. Ankoatr'ireo atomboka ihany koa ny tetikasa titre vert ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana Gaeton Andrianjilavo. Natomboka androany ny fizarana vatotsinjo ho an'ireo fokotany rehetra ao amin'ny komuna ambonivohitra Antsirabe. Tokantrano miisa 10 no nisitraka ity fanampiana ity ho fanohanana azy ireo mandritra ny fiatrehana ny Covid-19. Nanambara ihany koa ny filoha fa izy fametrahana tetikasa modely hanomezana asa ho an'ireo izay rehetra mila izany. Tetikasa titre vert ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ka omena velaran-tany ao amin'ny 10 hektara ny olona misafidy hisitraka izany tetikasa izany. Ny fanjakana no hanome tany sy trano hipetrahana ary azo fampiofanana ireo mpisitraka. Ny fanjakana ihany koa no mitady lalam-barotra hamoahana ny vokatra. Aorian'ny 5 taona isoratra tanteraka amin'ny mpisitraka ny tetikasa ny velaran-tany ny asany. Aka ny olona rehetra izay te hiasa na te hiova asa, vonona ny lofo, vonona ny anome an'izay zavatra tsara indrindra ho aminy ao satria mila miasa koa fa tsy mety raha kamokamo, dia misy tetikasa ho ataontsika ito. Ino io tetikasa io? Io tetikasa io dia ao anatin'ilay cadre n'ilay hoe titre vert, ao anatin'ilay fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana. Izay no mahatonga ny ministra miaraka amiko eto. Dia ny olona ny fianakaviana anankiray omena tany 10 hektara, omena trano, amboarina ny trano, ary rehefa avy eo dia apiditra rano ny fitondram-panjakana amin'ny fiofanana ho an'ireo izay te hiopy, ho an'ireo izay te hamboly. Dia ny titre vert rehefa azo dia amin'ny anarany tany mandritra ny 5 taona. Rehefa mamokatra tsara izy, rehefa miezaka tsara, dia amin'ny 5 taona manaraka soratana amin'ny anarany manontolo io tany io. Taorian'izay niroso tamin'ny fametrahana vato fototra ho fanomboana ny asa fananganana trano ho an'ny daholobe na ny logements sociaux manara-penitra teny vato fotsy ny filoha sy ireo delegasiona niaraka taminy. Trano fonenana misy rihana mirefy 220 metatra toradroa, miisa 20 no atsangana amin'izany. Tsy ilay olona manan-kataona ny manambola ihany, fa ny olona izay
tsy dia ampiampy fidiram-bola aza dia mba eritreretintsika fa mba azo ny anjarany ao amin'izany fahazoana trano zany. Matetika rehefa nisy ny tetikasa fanaovana trano fonenana ho an'ny olona dia adino ny sarambe be bahoaka. Ity trano nataontsika ity dia ho an'ny olona zay tsy ampy fidiram-bola loatra nefa mba maniry mba te anana sy azo ny trano sahaza azy. Rehefa manao any tetikasa fahazoana trano zany tsika dia matetika any amin'ny tanàn-dehibe no mahazo ny tetikasa fanaovana trano zany. Raha tsy teny fotsiny ohatra ao Antananarivo, izany tsy mahalala ny 67 hectares, izany tsy mahalala ny Ampefilo, izany tsy hahalala ny Ambohipo sy ny maro tsy voatanisa, dia mba lasa ny saina hoe mba roviana zany ny tanàna ohatra ny Antsirabe vao mba azo cité, vao mba azo trano. Dia tonga izao ny fotoana, tsy hanadinoana intsony any Antsirabe ary tonga ny fotoana hanaovantsika an'izany trano ho an'ny sarambabahoaka izany. Ankoatra ny trano fonenana ho an'ny daholobe, teo ihany koa ny fametrahana vato fototra amin'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ho an'ny tanàna Antsirabe. Hita ao amin'ity tranobe ny serasera sy kolotsaina ity ny toerana fanaovana fampisehoana mahazaka olona 500 sy 500 mipetraka. Misy ihany koa trano famakiam-boky izay sokatra ho an'ny daholobe ary toerana fanaovana fikarohana sy fikirakirana ireo atotan-kevitra na vaovao ho an'ny mpanao gazety. Ny fampiroboroana ny asa mpanaova gazety fa indrindra ny ahafahana manana sehatra anankiray, ahafahana mampiraty, ahafahana ny manao échange ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany, sy indrindra amin'ny zavatra hitantsika tery amin'ny écran ery dia misy karazana auditorium, salle lehibe afaka hanaovana fampisehoana, afaka hanaovana fivoriana sy ny maro samihafa. Ho an'ny diocèse Antsirabe manokana, natao androany ihany koa ny fametrahana ny vato fototry ny ekara atao manara-penitra. Paroasy izay hitondra ny anarana hoe Notre Dame de Lourdes eny Miaramasoandro Vatofotsy. Hanomboka ny famitana, ny famorenana an'ity fiangonana ekara Miaramasoandro izay lazaintsika teto ary hoatontsika ny asa ho fitaina ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana izany. Nisy ihany koa ny fitsidiana ny asa fanamboarana ny complexe universitaire izay ho fitaina alohan'ny volana Desambra 2024. Amin'ny ankapobeny efa vita hatrany amin'ny 700 ny asa amin'izao fotoana. Fatontosa omaly ny lanonana miaramila fandreseny izay namoana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra ho manam-boninahitra na vita ny fiofanana teo anivon'ny akademia miaramila. Lanonana izay teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika no sady filoha faratapin'ny 10 Alindahiny Lahatra Nevison. Rehefa navita fiofanana teo anivon'ny akademia miaramila Antsirabe, nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo mpianatra ho manam-boninahitra navita izany. Isan'ny nampiavaka io lanonana io ny famoahana ireo andiany manokana nahitana ireo mpianamory fiaramanidina sy ankidiby izay voasambany teo amin'ny tantaran'ny akademia miaramila, izay misalotra ny anarana santatra tamin'izany fivoahana izany. Izy ireo izay anatevin-daharana ireo mpanamory eo anivon'ny tafika anapakapaka. Nivoaka nandritra izany ihany koa ireo mpianatra ho manam-boninahitra andiany mivantana faha 170, ny andiany raisam-piadiana faha 120, nandritra ny lahateny namafisin'ny filoha faratapon'ny 10 Alindahy ny adidy miandry ireo manam-boninahitra vao nivoaka ireo. Nanolo tena ho an'ny firenena ianareo, ho tandroka ary mivosona ary iandry akina ny fandriampahalemana eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eo anivon'ny firenena. Safidy ary andraikitra lehibe sy masina izao fanoloran-tena nataonareo izao. Kanefa tsarovy hatrany fa mitaky fivezan-tena izany, mitaky fahamatorana tanteraka, mitaky herim-po fa indrindra mitaky fitiavan-tanindrazana.
Misy matoky anareo ny firenena, manantena anareo ny vahoaka malagasy, manampinonao ary matoky fa homendrika izany ianareo. Raha tsy aivina, ny alakamisy lasa teo no notontosaina ny lalonana fanolorana mari-pahaizana ho an'ireo andianina vita fiofanana teo anivon'ny Akademia Miaramila Antsirabe ireo. Miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina mbola tsy foana tanteraka aza ny Covid-19. Miverina tsikelikely ihany koa ireo olana isan-karazany manampy ny adin-tsaina sy ny tebiteby ateraky ny tsy fandriam-pahalemana izay ny anazo laka. Tsy tokony raviravitanana nefa isika fa hanohitrany ny ezaka natao hatray ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka andresatra amin'ny farany ireo fahavalo na ny hita maso na ny tsy hita maso ka eto Andry Antsilava. Miroso amin'ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro hatrany isika. Niverina ny taksi be sy ny taksi broso ho an'ny faritra sasany, no alefana ny fepetra sasany takina amin'ny amehana ara-pahasalamana. Na izany aza, tsy mbola afaka ary tsy mbola foana akory ny valana retina. Raha nitatitra farany atoandro teo, misy 70% ireo namony ainy vokatry ny coronavirus, hatramin'ny nahatongavan'izany teto Madagasikara. Tsy maintsy ary tokony ho mailo hatrany ny rehetra manoloana izany. Tsy ny mpitandro ny filaminana akory no tokony atahorana amin'ny fametrahana arotava, fa ny fahasalaman'ny tena sy ny fiarovana ny hafa ao an-tokantrano sy eny anivon'ny fiarahamonina na eny an-tsena sy ny toeram-piasana. Tokony ho efa lasa fahazarana ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana takina amin'ny isam-batan'olona nandritra izay fotoana maharitra nidirana tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana izay. Fahazarana izay tsy maintsy tohizana ahafahana mampitony sosiny tsara ateraka izany mandra-patapitra tanteraky ny coronavirus. Ny fanarahana ny fepetra hatr'izay no nahatonga ny valana retina tsy nandripaka olona maro teto Madagasikara tahaka ny hita any amin'ny firenen-kafa. Ka alaohery ary fa ady ombona ny ity ady atao amin'ny fahavalo tsy hita maso ity. Ankoatry ny ady amin'ny valana retina, ady maro no tsy maintsy atrehina ary maro ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Maro ny tsikerana nataon'ny olona sasany, fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiariny zon'olombelona manoloana ny rarata ho farafangana na afatesana ireo voafonjan-tsoka. Samy naneho ny heviny fa tsy nanaja ny zon'olombelona ny fitifirana ireo gadra. Nitondra fanazavana ihany koa ny teo anivon'ny zandary sy ny fitsarana. Mora hoy izy ireo ny miteny sy manome fanakianana amin'ny tranga iray fa sarotra ny fiatrehana izany ary tsy maintsy napetraka ny safidy. Misokatra ny fanadihadiana manoloana ny tranginy hoy ny ministry ny fitsarana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fidinana ifotony tany farafangana. Ny vokatry ny fanadihadiana no hafantarana ny marina rehetra momba izany. Tokony ho hafainganana ihany koa ny fikarohana ireo gadran-tsoka, mampitombo ny tebiteby izay zary andavanandrom-piainana ny mponina amin'izao fotoana noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Na inona fanapa-kevitra ho raisina hampandrosoana ny Madagasikara, sarotra ny ino fa ho tanteraka izany raha toa miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra ny vahoaka. Vahoaka salama, miaina sy miary am-pilaminana no afaka ifanomentanana ahafahana mandresy ny fahantrana. Fa efa mananika ny 200 ny maty ny coronavirus eto Madagasikara hatreto. Androany ny ampy telo indray ny olona maty ary 5 ary 5 ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora. Androany ny tombo telo indray ireo olona lavon'ny valana retina coronavirus ary 5 ireo tranga vaovaovoatily tao anatin'ny 420 ora hita tamin'ny fitiliana 737. 420 no hita teto amin'ny faritra Analamanga, 20 tao Sofia, 4 tao Menabe, 4 tao Vakinankaratra, 3 avy ao Analanjorofo sy Diana, 2 tao Matsatrambony, 2 tao Antsinanana sy Anosy. Misy ihany koa ireo sitrana somatsara izay miisa 420 ary ny tombo iray ny marary mafy. Ray tokony forme grave miisa 720 zany izy ireo ankehitriny. Eto Analamanga ny 530 amin'izy ireo ka ny 20 dia ao amin'ny hôpitaly be Filatanana, 7 amin'ny HCR, 10 any amin'ny CHU Andotapenaka, 2 any amin'ny CHU Anosiala ary 1 atsy amin'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina. Any Antsirabe kosa misy anankiray, aloatra Mangoro misy anankiray, Andrinjato misy forme grave 8, faritra Sava misy forme grave iray, faritra Toliara misy forme grave anankitelo. Ireo zany no toerana misy ny forme grave. Hatreto, mitotaly iraika amin'ny 707 arivo sy iray alina ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. 713 arivo sy iray alina amin'izany no sitrana, ary 770 ankilany ireo mbola manaraka fitsaboana, ka 770 amin'izany no marary mafy.
90 amin'izao no lavon'ny valanaretina coronavirus hatreto. Fa nilamina amin'ny ankapobeny fiangana sy ny fahatongavany mpandeha tao amin'ny toby fiantsonana Maki tamin'ity andro voalohany ny sokafan'ny taxi brosy ity. Fiaramanidina ny 80 no niazo ny fatra atsinanana ary voatazona ny sarandalana 2 alina ariary ho an'ny klasy ekonomika onona saina. Tamin'ny 9 maraina no niainga voalohany taxi brosy niazo ny Tomasina androany niala teto amin'ny toby fiantsonana Maki raha tamin'ny 12 kosa ny fiangana farany no ny fisian'ny couvre-feu. Tamin'ny ankabeny azo lazaina ho nilamina ity andro voalohany ity voazy ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka. Aiza le binty nareo anankiroa miaraka, aiza le olona miaraka aminao ary? 5 taona nareo. Firy taona ianao azafady? 7 ans. Manakara-panondro feresika. Oh là là, adresinareo azoko resina. Ny fandaminana moa zany efa nivon'ny tompom-piantsonana Garamaki Andotapenaka dia tamin'ny 9 no nisokatra ny garoutera ary ny filaran'ny olona tamin'ny 5 dia efa nanomboka nisy ny lahatra ny olona. Ny frais izay indrindra no tena tombony lehibe nametrahantsika an'ilay caisse unique androany. Ny antony dia mba nahafahana nahazo tombony ny mpanjifa. Satria matetika rehefa amin'ny fotoana be olona dia miakatra ny sarandalana. Fa tamin'ity zany dia voatazona tsara ny sarandalana ho an'ny ekonomika dia 2 alina ariary. Izany hoe voaja tsara zany ilay sarandalana. Andeha monjy fodiana, hitady ravinahitra, hivarotra, ireo amin'ny ankabeny sokajin'olona nandray ny fiangana androany teto Andotapenaka. Hivarotra sy hitady vola. Tokony efa ray volana any efa zao fa naratra 10 volana raiky taty. Janonany zany zao hivarotra. Janonany aloha zao le hivarotra aloha. Dia any Tomasina misy raha anay any dia izay no andehananay any. Nakaty dia tafajanona taty dia misy havana moa dia janona taty. Tokony efa andeha hody ela be fa tsy afakako nohon'ny le toejara misy amin'ny fahasalamana. Le fandaminana aloha tsara, lamina tsara le izy mba ialana amin'le fisamoro vorona moa zany. Izay tondrakondro dia topajanona taty dia mijaly be. Inona natao tao anatin'izay iray dia petraka confinement tao an-tany. Dia ahoana zany zao andeha io dia mafaliana. Tena faly be. Ahoana ny programa tonga ny trano? Faly be dia nango manao fety. Manodidina ny 80 ny fiara niainga teto amin'ny toby fiantsonana Maki androany niazo ny faritra atsinanana. Izany hoe mpandeha eo amin'ny 110 isa eo. Fa mahakasika izay fitaterana izay hatrany tsy ampy ary tsy naharaka ny isan'ireo mpandeha. Ny fiara niainga avy any Toamasina niazo any Antananarivo androany raha ny zava-misy teny an-toerana. Saika tavela aty andrenivohitra avokoa ireo fiara raha ny fanazavana. Voaja ireo fepetra rehetra napetraka nandritra ny fitsavana nataon'ny tompony andraikitra Henri Florion. Voafetra ho amin'ny 10 maraina ny farafiangan'ireo fiara ho an'ny zotra nasionaly mampitoa ny faritra atsinanana amin'ny Antananarivo renivohitra. Tsy tokony ohatrany amin'ny 12 antoandro ny fandalovan'ireo fiara eo amin'ny barrière sécuritaire ao Sarimasina raha ny lamina mifandraiky amin'ny fisian'ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny mialina ka tsy hiditra alina aty andrenivohitra ireo fiara miainga avy any amin'ny faritra atsinanana ireo. Saika fiara fitaterana iray isaky ny coopérative avokoa no afaka niainga avy any Tomasina no makaty Antananarivo tamin'ity androany ity, izay andro voalohany niveren'ny fisokafan'ny lalana ny famezivezeny ireo mpandeha amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka androany raha ny nambaran'ireo coopérative. Raha ny androany aloha tsy naharaka ny tômôbila ray ihany dia betsaka ny olona miverina. Ina mety antony nahatonga ilay hoe tômôbila ray ihany? Ny tômôbila zany lasa n'Antananarivo daholo fa patron any daholo ny ankabeazany dia izay tafajanona tety ihany nanao personnel tety izany dia izy no tafajanona tety. Voahaja amin'ny ankapobeny ireo fepetra rehetra napetraky ny fitondram-panjakany andrindrana ny fitateram-bahoaka an'ireo coopérative manao ny zotra nasionaly. Efa nisy raha teo ny fihaonana tamin'ireo manam-pahefana nametahana ny lamina mifamoivoizana sy ny fitaterana ho an'ny ombaly tao amin'ny lapan'ny tanàna tao Tomasina. Nilaza ny tale jeneraly ATT fa efa nomany ireo mpisehatra amin'ny fitaterana rehetra mba hanaraka antsaka ny sy andavina ireo fepetra sy ny lamina izay napetraky ny fitondram-panjakana.
dia napetraka zany lamina rehetrarehetra. Voalohany indrindra ny fepetra ara-pahasalamana dia atao ny fomba rehetrarehetra tsy hisian'ny fitangoronan'ny olona maro eny anivon'ireny tompom-piatsonana ireny. Ao anatin'izay koa dia tsy misy fiara tokony hivoaka raha tsy vita désinfection. Tsy misy fiara mahazo mivoaka raha tsy misy gel ny any anatin'ny fiarany any. Zany zany anisan'ny fepetra ara-pahasalamana daholo zany. Ny sarandalana tsy miova, ary ty sarandalana tsy miova ty tsy ho an'ny Toamasina Antananarivo ihany fa eraky ny Madagasikara. Dia ny zotra régionaly sy ny nasionaly zany dia miverina amin'le seza ray olona iray. Zay zany ny isan'ny olona tokony ao anatiny ao. Seza anankiray olona iray. Nanaja izany avokoa ireo coopérative nasionaly miisa 17 sy ny mpandeha raha ny hita androany ritra ny fisavany natao ny manam-pahefana tao amin'ny garotiara Tanambo 5 ao Toamasina ao. Fa isentro kely ao anatin'ny dokam-barotra isika izao aorian'izay no ahitanao ny fanadihadiana mahakasika ny fanadihana mpanjakana CEPE sy ny trangam-piarahamonina tany Toamasina. Mandra-pitafa vetivety ary. Malagasy miray iny mandresy ny elanelantany mbola toy ny fiainam-bidy isan-jato amin'ny smartphone na telma rehetra. We love chocolate. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity. Afaka manatanteraka ny fanadina mpanjakana CEPE ireo mpiadana tavelany amin'ny faritra. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena androany. Mizotra araka ny tokony izany koa ny fanomanana ary efa saika lasany amin'ireo faritra anao ny fanadinana ny voalohany volana septambra izao ny lazahadina onina saina. 27 ora mialohan'ny anatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Sava ary Diana efa vonona ny lafiny ara-teknika ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa lasa ny lazahadina ho an'ny faritra Sava sy Diana ary nanomboka androany kosa ny fanapaharehana izany ho an'ny faritra Analamanga sy ireo faritra hafa anatanterahana izany. Ho an'ireo mpiadana izay tavelany amin'ny faritra hafa tsy afaka namonjy ny toerana anatanterahana ny fanadinana, azon'izy ireo atao ny manatanteraka izany any amin'ny faritra misy azy ireo. Misy ihany koa ireo mpiadana izay tavela any amin'ny faritra hafa, tsy eo amin'ny faritra na nisoratany anarany fa lasa any amin'ny faritra hafa dia omena lalana azo iadana any amin'ny toeram-panadinana izay akaiky azy. Fa tokony izy ampiseho ny dika mitovy na ilay convocation tany amin'ny soratana anarana tamin'ny faritra hafa. Ohatra izany, soratra anarana teto Antananarivo izy nefa any Toamasina izy na any Diana izy amin'izao dia mampiseho an'izay convocation izay na dika mitovy izay alefan'ny ray aman-dreny na ilay olona avy aty amin'ny toerana soratany anarana. Ireo mpiadana rehetrarehetra izao zany dia raisina anatrika ny adina ny 1 septambra sy ireo fanadinana manaraka moa zany ho an'ny daty manaraka ireo faritany ambiny. Misokatra hatrany ireo sisiko rehetra izay hiatrika ny fanadinana ny 1 septambra izao ahafahana maka ny dika mitovy amin'ny taratasy fiantsoana ho an'ireo mpiadana manana olana ho hiatrany ny fanazavana. Anitanana antsika ray aman-dreny moa zany ireo izay manana olana amin'ny taratasy fiantsoana dia anatona ny sisiko na ny centre de cri mba angataka raha ohatra ka tsisy ny ampelantanany zany le izy verifiana ao anatin'ny liste fisoratana anarana registre dia omena duplicata ireo mpiadana rehetra voasoratra ara-dalàna nefa tsy nahazo ny convocation. Tokony hametraka service permanence
azahoana makandreny convocation reny ny sisy koa manapatonga ny andro ny fanadinana. Atoby amin'ny toerana voambo ny mpitandro ny filaminana ireo laza adina mandrapatonga ny fotoam-panadinana isoroana ny olana mety hitranga. Ankoatra izay ny alatsinainy izao no afaka mijery ny toerana anatanterana ny fanadinana ireo mpiadina tsirairay. Miompana amin'ny resaka tao-trano sy ny tontolo indray ny fanadiadina hoentina aminao ao anatin'ny fandarana Alalino. Eto amin'ny fitalavitra kolo raha mipitso alahady amin'ny fidorariva andeha arahintsika ny ampahinjay. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny maha-olona ny trano ho an'ny malagasy manokana. Ankoatra ny maha-toeram-ponenana azy, natao fandrindrana ny fiainana andavanandro ny fiarahamonina ny trano. Mamaritra ny maha-izy azy ny faritra, ny any fiarahamonina iray ny tao-trano sy ny maritrano ao aminy, ary ahitana taratra ny kolotsaina maro mampiavaka ny faritra tsirairay avy izany, toy ny fomba mampanao, ny fiteny, ny finoana sy ny maro hafa. Tsy mitsamy voatra ankehitriny ny tao-trano noho ny fisian'ireo fitaovana marobe ampiasaina amin'ny fanorenana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, efa manomboka feno trano avokoa ireo toerana malalaka maro samihafa eto amintsika. Miazakazaka manangana trano avokoa ny rehetra. Ao ireo izay manangana hipetrahan'ny ankohonana sy ny fianakaviany, ao ihany koa ireo manangana ho ampanofaina. Teo amin'ny malagasy, nanana ny lanjany tanteraka ny fananana trano fonenana, izay mbola hita taratra mandraka ankehitriny. Ianao zany rehefa norina trano, dia mahafantatra avy trano fa ny hoavinao sy ny taranakao no antony hanorenana trano. Ny malagasy tsy manorina trano ho anazy, fa manorina trano ho lovain'ny taranaka faramandimby. Ka zay fahendrena rehetra nananany dia ho lovain'ny taranaka ao anatin'ny tokantrano. Ohatra, rehefa voapetraka ny mpanandro hoe eto misy varavarana, varavarakely, ny zorotrano isan-karazany sy ny fitodiky ny trano, dikan'izany dia ilay mpanandro dia efa mahafantatra ny fombafombanao ao anatin'io tokantrano misy anao io. Ny trano na orina tsy nanaraka ny fomba dia mety ho tonga any amin'ny voalohany indrindra tsy fahasalamana, ny tsy fanambinana amin'ny arena ary tsy fanambinana eo amin'ny taranaka faramandimby. Ka noho izany dia tsara ihany ny manatona pahalala ozy rehefa norina trano. Ny fanorena trano dia tsy finoana malagasy fa fomba amampahalala malagasy. Ny Ntaolo malagasy dia nijery ny fizotrany masoandro tamin'ny fanorenana ny tranony. Zava-dehibe eo amin'ny malagasy ny fanajana ireo fomba maro efa narahany razana tany aloha. Ny tsy fanarahana izany fomba izany dia nohevery ny mpandala ny maha-malagasy fa miteraka ny tsiny. Noho izany, nanatona ny mpanandro izy ireo alohany hanorenana ny trano. Nangataka tsodrana avy amin'ny razana ihany koa ireo mpiasa-mpanorona ny trano alohany hanombohany ny asa. Amin'izao fotoana izao, maro ihany koa ireo manaraka ny fomba kristianina rehefa manorina sy manangana ny tranony. Trangam-piarahamonina kosa indray, lehilahy roa no namony ainy ary vehivavy ray no naratra mafy vokatry ny fianjerany ny tamboho iray tao Toamasina nandritra ny aitrano tao Ambolomadinika teo am-pitazanana ny trano may no nitrangany loza androany. Ialana tsiny amin'izay mety hotohina amin'ny sary. Androany maraina tokony tamin'ny 7 ora tao amin'ny fokotandry 25/14 Ambolomadinika Toamasina, trano hazo misy rena iray no maikila ny afo tanteraka. Nateo azany famonjeny ny fokon'olona sy ny sampana mpamonjy vono izay naharitra 30 minitra teo eo. Tery dia tery ny lalana ary saika mifanakaiky avokoa ireo trano vita amin'ny hazo mbola mirehitra ireo. Manampitrotraka ny asa famonjena vono ihany koa ny fitangorana ny olona mitazam-potsiny. Izy io misy rafitra apetraka ny fanjakana amin'ny fanamboarana trano. Zany hoe tsy maintsy tafiditra malalaka ny tomobilina mpamonjy voina. Tsisy quartier avako amizay. Fa hoantsika zay mbola zadratsy amin'ny lalany rinina zay, oka re mba hoe tsy akisaka ny lakoro. Ary rehefa anao trano dia mila mangata autorisation mazava tsara any amin'ny direction urbanisme. Fa teo seka natarakely ny pompier. Natarakely satria fa zany zany matoky le fahaiza manao ny pompier no tsy tafiditra le pompier dia namoaka le dévidoir zay manana alavatra any amin'ny 800 mètres. Le tomobilina mijanona ny velany any dia le dévidoir ny nampiasainy. Tafita katia le mpamonjy voina zay. Ny fanindry andalana tamin'io trano io, trano vato lehibe iray misy rihana roa eo ampitan'ilay trano hazo may no nisy rindrina andalam-panamboarana nirodana tampoka avy any amin'ny rihana faharoa.
ireo olona nitangorona teo ambanin'ilay trano vato no nirotsany ireo parpaing maromaro. Vokany, lehilahy roa no maty sitradrano, 70 taona ny iray ary 53 taona ny iray. Vehivavy iray hafa no noratra mafy, raha ny nambarany manam-pehifanga toy nanao ny fizana teny an-toerana. Toy izao ny fitantarany ny anaritra maso. Natongavan'ilay olona maty aloha dia ny olona variana nijery an'ilay tragnonay a, dia misy lavitra mitotro tarita ambony tary avy amin'ilay tragno raika ilay mbola tsy vita. Amin'ny tragnon'ilay mbola tsy vita izy misy mitotro takany ampahany be amina parpaing tsy raha dia tonga dia mitotro amin'ilay olona ilay nitangorona tety. Ka maro tamin'jareo teo zany tafilefa fa ilay tegna fagnitsan'ilay poids mafy be zany tonga dia izy tavela reo. Manoloana ny firodan'ny trano tampoka toy izao izay mitera-doza ho an'ny manodidina, nilaza ny lefitry ny ben'ny tanàna Tomasina voalohany fa andraikitry ny komuna Ambonivohitra ny manome sy manara-maso ny taratasy fahazoan-dalana andorona trano, fa saingy ny mpanao trano kosa no miandraikitra ny laron'ny simenitra ampiasaina. Ny iray tamin'ireo olona maty ireo ihany no nahitana karapanondrom-pirenena tao am-posiny, raha toa ka samy tsy nisy nahalala azy ireo olona manodidina. Ny endrik'izy roa lahy rahateo izay vopotipotika tanteraka, vokatry ny fianjerany parpaing avy any ambony. Netiny BMA sy any amin'ny tranompaty avy hatrany ny razana rehefa vita ny fizahana nataony polisy siantifika. Lavon'ny zandary Zafikely sy ny namany misy 5 taorian'ny fifandonana tampitandro ny filaminana. Niverina ny filaminana ary mangataka ny itoizan'izany ny mponina sy ireo olom-boafidy ao an-toerany. Ikalamavony izay isan'ny faritra mamokatra ary nahitana ombetsaka tao amin'ny faritany Fianaran-tsoga eto Andriantsilavo. Tena nampalahelo mihitsy satria mbola tsy nisy hatramin'izay natanin'ny tany izany hoe fanafihana atoandro mifangaro kalaky miaraka amina basy fanaovana kidnapping efa nisy tato Ikalamavony daholo zany tamin'ny 2018-2019 regny. Na ny lalana makatỳ Fianaratsoa angamba taxi brosy mandeha avy any mila telo misy mpanafika vao tonga ty Ikalamavony ka io zany tena zavatra niainanay tato ary tena nampikaikaiky anay tato zany. Ny alarobia lasa teo no lavon'ny zandary Zafikely sy ireo namany 5 rehefa nampijaly ny vahoaka tao Ikalamavony nandritra ny taona maro. Ity renim-pianakaviana ity ohatra, isan'ireo nalaina-kery ny taorian'ny fanafihana ny tranony sy ny famonoana ny avany. Ny zanako teto Ikalamavony zany teto aty-tanàna nitafiny dahalo intelo na faty ray izy tao zanaky ny rahavaviko. Ary rehefa aveo anay nandeha tany amin'ny toerana misy ny tanimbary namboly tany dia tonga ny dahalo nanafika. Ary rehefa nanafika izy vitan'ny ombonay ihany noetiny fa noetiny bakan'izao tenako izao satria tsy nahazo vola tamin'ny zanako tao an-trano angambany izy tatirina na dia efa nahafaty olona dia mbola noetiny tenako hangalana vola. Ary nonoka tamin'ny 5 hariva aho noentiny ary noho ny fitahian'Andriamanitra moa zany voditra somatsara teny an-dalana ia. Ary tamin'izany dia natory morana ny andro tamin'io mandeha amin'ny maizinao tsapasapany aizany tany no andehanana. Dia natory tao anatin'ny lavabato natao zany izay hamelomana ny ainany mba hahavelona ny aina mandra-parain'ny andro. Miverina ny filaminana ankehitriny ary sarona avokoa ireo basy nampiasain'ireo jiolahy mangataka nefa ireo mponina ao an-toerana nitohizana izay filaminana sy ny fanadihadiana ahafana manombotra ireo dahalo ambony latabatra ny ray tsy kombakomba tamin'ireo dahalo ireo. Regny olona mpanohitohina ny fisian'io retina amin'ny fraude eto angamba tsy makasitraka ny fandriam-pahalemana. Fa pray tsy kombakomba zany fahafantarako azy amin'ireny olon-dratsy. Voatorotona zany ny filany, voatorotona le tombotsoany dia izay no mahatonga azy zany hoe mahita tsangatsay manorana fanasokatana atao amin'ny olona io. Misy zany ny olona very tombotsoa amin'izao asa atao amin'ny tany filaminana zao, izay no mampitabataba azy ihany. Mety olom-botendry zany, mety olom-piasa fanjakana zany. Ka eto izay dia manao antsoavo amintsika vahoaka sahi mijoro, sahi maneho ny fahavononantsika hiaro ny mpitandro filaminana izay miaro antsika ihany koa. Mangataka ihany koa izy ireo hanamafisana ny fampitaovana ireo mpitandro filaminana ahafahana manenjika ny dahalo. Any ao amin'ny komina Ambatomainty manokana no jerena izay nisy an'ilay dahalo maty teo dia tena misy association na dahalo ao izay mifanandrina amin'ny mpitandro filaminana. Le toerana nefa malalaka dia malalaka. Koa mangataka izay amin'ny fitondram-panjakana mba hanome fitaovana ohatry ny angidim-by satria lany andro mifanenjika ao amin'ilay tety malalaka be ao zany mpitandro filaminana sy ny dahalo. Ka raha misy izay angidim-by izay dia mba hita hoe ato ny misy any fiainana nongony ato ny fiainan'ilay dahalo. Nandritra ny taona maro nefa nisy fifandonana teo amin'ny dahalo sy ny mpitandro filaminana tao Ikalamavony.
antony nidinan'ny praiminisitra lehibe ny governemanta tany an-toerana ny volana desambra lasa teo. Amin'izao fotoana verina ny filaminana any an-toerana ary antenaina fa ho afaka miary amin'ny filaminana ny vahoaka. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray mitoetra ny fizarana ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Mitoa manaraka izany ihany koa ny fitsinjarana ireo tikeo an'ireo mpisitraka tao aorian'ny fanisana sy ny sivana natao. Lama ny fitsinjarana ho an'ny boriboritany fa 4 teny Anozato Atsinanangahy eto Andriantsilavo. Mitohy hatrany ny fizarana ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Olona mihoatra ny 400,000 ao amin'ny boriboritany fa 4 no nisitraka izany androany. Ny fizarana moa zany izay tanterahan'ny Mahep miaraka amin'ny région sy ny commune, ny district sy ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny 4e arrondissement boriboritany fa 4 dia efa mitohy izay zava-betsika izay efa mitohy efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo. Rehefa vita zany moa fanisana dia na diovina ny listry ny mpisitraka dia mba tena jerevana tsara hoe tena mba tsisy adino, tsisy latsaka ireo olona izay tokony hisitraka an'izany vatitsindry zany. Dia eto moa zany arak'izay hoe fanohizana izay alefa in-telo metaona zany ohatra ny fizarana an'ireo vatitsindry ireo mba tsy hisiany fikorotanana na hoe fivorian'olona maro be loatra amin'ilay toerana anankiray dia ezahana rindra arak'izay ilay izy. Nozaraina andiany 3 izy ireo ahafana mandamina ny fitsinjarana. Eo ihany koa ny fialana amin'ny fitangoronana be loatra amin'izao fisian'ny coronavirus izao. Navoaka aloha ilay liste dia rehefa navoaka ilay liste dia hoe liste izay tsy nahazo raha etsy ihany no mivoaka dia afaka ray andro taty aoriana dia tonga ilay mpanao fanadihadiana mitondra an'ilay ticket dia manoratra an'ilay ticket hoe eny anana alaina amin'izao ora dia izay efa nahazo an'ilay 500,000 tsy mahazo intsony dia izay natongavana eto izay mbola tsy nahazo an'ilay 500,000 dia mahazo an'ilay vary dia tonga ety nahazo ticket izay efa azo ilay vary efa lasany sarety any. Zaho moa masoana asako dia nijanona ilay asa dia izay no teniko tamin'ny zareo dia nahazo an'ilay fanampiana ity. Tena milamina tsara, maharitra na ela be fa ny zanako anankiray fotsiny. Maharitra na amin'ny 2 volana mahery izao ty ary tena makasitraka mihitsy nefa mahafinaritra izao satria mitaiza kely kaboty telomena da izay dia 4 mianaka dia izay anay no ohatrany dia mahampy anay tsara iray volana sy tapa fa dia misaotra ny mpagnome mihitsy fa dia makasitraka. Mitohy ihany koa ny fizarana ticket ho an'ireo misitraka ny sosialim-bahoaka ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony manokana izay miandraikitra ao amin'ny boriboritany fa 4. Ticket misy 7,300 no voazara tao ilan'ny vato ampasika, 500 andiany voalohany tao Ampangabe ary 7,700 tao Anosipatrana andrefana. Fanroso tamin'ny fanentanana ny mponina eny an-tsena iaro-tena amin'ny Covid-19 sy ny fanaovana arotava. Ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony tao amin'ny renivohitra ny faritra Vaovao. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma mifandimby ny préfet, ny ben'ny tanàna, ny komandon'ny zandarmaria amin'ny pirenena, ny sampandraraparitra ny fahasalamam-bahoaka sy ny gouvernoura ny faritra Gay eto Andriantsilavo hatrany. Mihoatra ny 80 amin'izao fotoana ireo mitondra ny timokaretina coronavirus ao Sambava ary efa nisy ny namoiny ainy. Ireo mpisehatra eo anivon'ny asan-davanilina sy ireo mpikirakira taratasim-bola no betsaka nahitana timokaretina ao an-toerana. Nateo aza niezaka nataon'ny CRCO ao amin'ny faritra Vaovao sy ny fidoram-panjakana amin'ny ady amin'ny amongorana ny valanaretina. Mbola misy ihany ireo tsy manaraka ny toromarika ka nanaovana fanentanana mivantana. Ary malaky mamony aretin-ty. Raha ohatra misy zavatra tsy azo azotsika, mafanafana hoditra, mikoakoaka na sesitsesika aza tara manatony tompo-pahasalamana fa izy koa anao voavoany le arety igny manatony tompo-pahasalamana moramora ny fitahagna sao dia tsy azotsika onony fa fa misavatsika maty ny aretigny ity zegny ny antony natongavana etoka samy tandremategna tsika jiaby. Ireo sokajin'olona hita fa efa nahazo taona no tena mitandrina sy manaraka ireo toromarika nomeny mpiasan'ny fahasalamana manoloana ity ady atao amin'ny Covid-19 ao Sambava ity. Ho an'ny ity renim-pianakaviana ity, voatandrina tsara ny fanaovana arovava sy orona ary ny fanasana tanana matetika. Io valana aretigny zany mataky zaho tsoko voaty malaky.
mijaly ry zanako mbola tsy maleo tegna kiskafinareny lazany kasibosy ataovany kasibosy mavila zah mba mikasibosy tandry feky zah misasara sasatagna zah mihinagna eto zah ka fiolana navona mitovôla amin'olo tsy maintsy manasa tagnana zah. Nandritra ny fanentanana natao, maro ireo tratra tsy nanao arivava sy orona ka nasaina nanao izany avy hatrany ary nampanaovina fanentanana ihany koa. Ny tsenana Ambohitrisatrana, Antany Fotsy sy Antaimby no nanaovana izay fanentanana izay. Hitarina eny anivon'ireo commune 20 izany ary notsinjaraina tamin'ireo ben'ny tanàna ireo megafone. Fa ny tombo avy roa ny eritreritra mahazo ny zaza tsy ampitoana tao amin'ny fatra Analanjorofo nanomboka ny volana Janoary. Ny fanolanana no maro amin'izay ka ireo zaza latsaky ny 7 taona ny ankamarony. Nisy ny atrikasa natao fanamafisana izay ady amin'ny eritreritra izay. Tao feno arivo atsinanana Henri Florian. Tamin'ity taona 24 ity, ny tombo isa ireo zaza ny arin'ny erisetra eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa ny erisetra Aranofo toy ny fanolanana zaza tsy ampitaona tao anatin'ny faritra Analanjorofo araka ny taremarika azo avy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao feno arivo atsinanana. Ny volana Janoary 24 hatramin'ny volana Aogositra ity, miisa 7 ny raharaha moa ao feno arivo atsinanana ao. Zazavavy latsaky ny 7 taona avokoa ireo 7 ireo raha ny fanazavana. Any ankapobeny, ireo havany ihany no navandoza tao anatin'ireo fanolanana ireo. Ny tao anatin'ny distrik'ny Vavatenina no nahitana trangana fanolanana maro indrindra tamin'ireo araka ny fanazavana azo avy eo anivon'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny fitsarana hatrany. Nitondra fanamarina koa nefa ny teo anivon'ny fitsarana ao feno arivo atsinanana fa ny tombo isa ihany koa ireo zaza manao heloka. Ny tena matetika hita zany dia ny kana fanolanana zaza tsy ampitaona izay tena azo lazaina hoe ny tombo roa isa mihitsy ny tombo roa avoeny zany izy nandritra n'izay nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Aogositra 24 nanaitrana eo amin'ny fitsarana hoe aleo asiana fivoriana, atrikasa, fifampizahana ireo tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra izay mety andalovany ireo tranga ireo fampafantarana aloha ny lalàna mikasika an'izay fiarovana ny zaza tsy ampitaona izay, fampafantarana ihany koa ny réflexe na ny zavatra tokony atao raha matsikatra an'ireo tranga ireo, fifampizarana traikefa ihany koa ahafahana miatrika sy ahafahana miprevenir indrindrandrindra ny fisian'izay heloka atao amina zaza tsy ampitaona izay. Zay zany tena antony nanaovanay an'ity atrikasa ty androany. No ireo rehetra ireo nanapa-kevitra ny fitsarana ao an-toerany ny karakara atrikasa manokana mba hiadina amin'ireo tranga ireo. Natomboka tany Sonerana Vongo izany atrikasa izany ary notohizana tao feno arivo atsinanana ny andro ny omaly. Atrikasa nanasana ireo setra rehetra manana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny erisetra mahazo ny ankizy mba ahafahana mahita vahaolana iombonana. Fantatra nandritra ity atrikasa ty ihany koa fa ny anazovana tatoato ao feno arivo atsinanana ny fanolanana tambabe atao ny Andianjatovo. Nisy tranga telo hatramin'ny 4 tao anatin'ny iray volana lasa izay. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa isy ny fepetra henitra ho raisina mba hakasika ireo tranga ireo. Maresaka ara-panatanjahantena kosa indray. Eo ampiandrasana ny fanapa-kevitry ny Federasiona Malagasy ny mbola kitra ny mpankafy amin'izao fotoana izao mahakasika ny kianja natanterahana ny fihaonana eo am-barean'i Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire. Henri Florian. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, kianja roa no anaovana ny safidy hanatanterahana ny lalao miverina hikatroan'ny barean'i Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire izay tafiditra ao anatin'ny andro faha-4 iadian-toerana amin'ny kanina 2024. Voalohany amin'izany ny kianjan'ny Barikadimy Automasina ary ny faharoa eny amin'ny kianjan'ny Votovorona. Andrasana avy eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny daty hanatanterahana ny lalao sy ny kianja hanatanterahana ity fiorana ity. Voalazany loharanom-baovao ihany koa fa efa nankatoavy ny CAF sy ny FIFA io kianja ao Barikadimy Automasina io. Tsy aivina fa ho tanterahana any Abidjan any Côte d'Ivoire ny fiorana mandroso ny faha-9 volana Novambra ho avy izao. Any Eropa no anaovana ny fampifondrona ho an'ireo mpilalao ny bareny Madagasikara ho an'ireo lalao roa ireo raha mety tsy hisy avy eto an-toerana noho ny tsy fisian'ny fifanana ho an'ireo mpilalao. Raha ny fantatra, mety hanatevina ny bareny Madagasikara ihany koa i Dominique Carstano
izay vao 20 taona monja mpilalao ao amin'ny klubany Atletico Madrid any Espagne. Irakiraka avy no toerana misy azy eo ambony kianja raha toka ity mpilalao ity izay efa nifampiresaka tamin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ny mpanazatra ny Bariany Madagasikara Nicolas Dupuis araka izany ny tompony teny farany ny amin'ny mety ilalaovany handrafitra ny Bariany Madagasikara. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray taorian'ny la Frantsa nandray fanapahan-kevitra amin'ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny Covid-19 ihany koa i Allemagne. Fanapahan-kevitra izay tsy pahana vahoaka tao a Berlin ka antony nanaovana izy ireo fidinana an-dalambe androany. Isan'ny antony nandraisan'ny fitondram-panjakana ao Allemagne fanapahan-kevitra amin'ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny Covid-19 ny firongatra ny valanaretina ao Eropa amin'izao fotoana izao. Midina an-dalambe nanohitra izay avy hatrany tao Berlin androany. Isan'ny notoerin'izy ireo ny fanaovana ny arotava, angatany ihany koa ny famerenana ny fiainana andavanandro. Efa mbolana maro izao no tsy nahitana marary ny Covid-19 intsony tany an-toerana. 200 hatramin'ny 300 sisa ny mbola manaraka fitsaboana ary efa hidy ny tarehimarika. Mitoetra ihany koa ny fanaovana fitiliana kanefa ny fepetra ho raisina tsy mifanaraka amin'izay araka ny fanazavana. Tokony ho faranana raha ny fanehoan-kevitra ny fametrahana ny fepetra ara-pahasalamana isan'ny tokony ary tokony ho jerena amin'izay ny famerenana ny fiainana ambolonina. Ankilany nanaraka ny fepetra niraisan'ny Paris ireo tanàn-dehibe manodidina azy amin'ny tsy maintsy hanaovana ny arotava noho ny firongatra ny tranga any la Frantsa ihany koa i Strasbourg sy Bordeaux androany. Dia izay ihany koa no nentina nanakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana feno ny fanaran'izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoana anao raha mipitso amin'ny ora mahazatra tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa. Veloma tompoko. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vaovao.